ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika revako malalatra trity alaroby fa efatry ny volana May ity ny voalahatra homofana antsika ao anio dia ny jaona toko fahaefatra jaona toko fahaefatra andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo jaona toko fahaefatra andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo aminaran'i Jesosy. Ora vehivavy taminy: tompoko, hitako fa hampaminany ianao. Nirazantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema ny tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy, mino aho fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray kosa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ray masino malamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nadiny ny faefatra amby roapolo ray anao ampahelezana anao. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tindinika ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana tao amin'ny fanjakan'ny Sikara no nafampahelezana antsika ry havana amin'ity mofinaina ity. Tindinika izay nentompotompo nandresy lahatra ity vehivavy ity fa izy no ilay Mesia. Raha toa ka jerena ny manodidina ilay perikeo marevako dia mazava fa maneho ny fifandonan'ny Jiosy sy ny Samaritana ny ampahany voalohany amin'ilay perikopa toko faefatra io. Ny Samaritana izay tsy afa-tsy akory fa firenena na foko ny fanila vodirinana ihany tamin'ny Jiosy. Samaritana dia ilay foko na firenena teo anelalelan'ny Galily sy Jodiny nisy azy. Ary raha fitorina ara-piharazanana dia iray razana tamin'ny Jiosiana izy satria no heverinao ireo foko folo tany amin'ny fanjakana avaratra no nifangaro tamin'ny fivavahana apahany tamin'ireo foko folo, nifangaro tamin'ny firenen-kafa ary nampifangaro ny fivavahana koa asa tamin'ny fivavahan'ny firenen-kafa. Zay ny Samaritana. Ary dia notondron'ny Jiosy ho maloto arak'izany izy na dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Ny Samaritana dia nino ny Pentatioka tahaka ny Jiosiany ary nino ny momba an'Andriamanitra. Fa teo amin'ny mpaminany maro dia nisy tsy noraisin'ny Jiosy, nisy tsy noraisin'ny Samaritana ireo soratra maro izay ao amin'ny soratra masin'ny testamenta taloha. Dia tsy mifankazo zany ny Samaritana sy ny Jiosy. Ny Samaritana dia mihevitra fa any aminy no ny tena hivavahana, ny tany tendrombohitra antsoina hoe Gerizima. Ny Jiosy kosa dia mihevitra fa any Jerosalema ny hivavahana. Dia eo amin'izay dinidinika izay no homofinaina ry havana. Miresaka Jesosy manao hoe ianareo dia mivavaka amin'izay tsy fantatrareo fa izay kosa mivavaka amin'izay fantatray. Ity vehivavy ity dia resy lahatra tamin'izay nivavahany. Fa hoy Jesosy manao hoe mivavaka amin'ny tsy fantatrareo nareo. Mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, mivavaka amin'Andriamanitra ihany izy, saingy tsy fantany ilay Andriamanitra. Dia hoy Jesosy mamara ny teny manao hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana satria Andriamanitra dia fanahy. Riavako, inona moa zany hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana? Inona ny hoe mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana? Zavatra roa ry havana raha miteny hoe fanahy isika, hoe Andriamanitra dia fanahy, dia izay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy
sy ny fahamarinana. Voalohany indrindra de tsy voafetra ny toeran'andriamanitra, zay le hoe andriamanitra dia fanahy. Andriamanitra de fanahy ka tsy voafetra ny toerana izy. Tsy afaka miteny zany manao hoe aty Jerizima ihany misy an'andriamanitra na aty Jerosalema ihany misy an'andriamanitra, fa andriamanitra de fanahy. Zany hoe andriamanitra dia afaka mahita, afaka manatrika ary azo antsoina amin'ny fotoana rehetra. O Jesoa efa tonga zany fotoana zany ankehitriny. Zany hoe tamin'ny fotoana nahatongavan'i Jesoa de ny mpino rehetra de mahatsiaro fa andriamanitra de fanahy, ka andriamanitra de azo atonina amin'ny fotoana rehetra, afa manatrika amin'ny toerana rehetra. Naiza zany de azon'andriamanitra trehina. Andriamanitra tsy voazon'ny toerana anankiray intsony, tsy ny andriamanitra ny testamenta taloha no zay tantarana amin'ny testamenta taloha, satria moa testamenta taloha zay fanazavana na dingana mampazava antsika momba an'andriamanitra. Fa ao amin'ny testamenta taloha no maneho manao hoe andriamanitra dia ao amin'ny tempolon'i Jerosalema. Fa eto Jesoa de manazava manao hoe noho ny fahatongavan'i Jesoa, noho ny fahatongavan'ilay Mesia, de ilay andriamanitra zay ambaran'ny testamenta taloha dia andriamanitra ny fahamarinana ary andriamanitra fanahy. No zany de izao andriamanitra azo antsoina amin'ny toerana rehetra, azo antsoina anaiza de mandre andriamanitra. Andriamanitra de fanahy, tsy voafetra ny toerana izy zany. Raha toa ka ampiarina zany ravaka marara de zava-dehibe mihitsy zany eo amin'ny fiainam-pino. Manao hoe misy fotoana nge tsy afahanao mamonjy ny trano fiangonana noho ny antony ara-pahasalamana, noho ny antony arak'asa, noho lafin-jahatra maro samihafa, dia andriamanitra de fanahy. Noho zany dia azonao antsoina amin'ny toerana zay tsy afahanao, izay afahanao miantso n'andriamanitra andriamanitra. Satria tsy afaka miara-mivavaka any amin'ny tempoly ianao na any am-piangonana noho ny antony-jahatra maro samihafa. Tsy hoe manao fanahiniana hoe za tsy andeha hiangona satria andriamanitra de fanahy, dia lasa tsy mipetraka indray le hoe fahamarinana am'izay fotoana zay. Fa andriamanitra de fanahy dia azonao antsona izy amin'ny toerana rehetra. Fa ny faharoa zay tiany Jaona tenena ihany koa raha miteny manao hoe andriamanitra dia fanahy ary zay mivavaka aminy de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. De izao koa rehavako malala, rehefa miteny hoe andriamanitra de fanahy de izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy, dia lay fanahy masina eo. Zany hoe zay mivavaka amin'andriamanitra dia mivavaka amin'ny alalan'ny fanahin'andriamanitra, amin'ny fanahy masina. Mivavaka amin'ny alalan'ny fanahy masina, ny fanahy masina. Eo no Jaona moa merimberina mihitsy ny mazava-dehibe ny anjara toeran'ny anjara toeran'ny fanahy. Andriamanitra de fanahy de zay mivavaka aminy de mivavaka am-panahy. Mivavaka am-panahy zay na mivavaka amin'ny fanahy. Andriamanitra de fanahy masina. Fa izay mivavaka amin'andriamanitra koa dia tsy maintsy mivavaka am-panahy. Ndika zany de zao rehavako malala. Tsy voatery zany ny olona eritreritra fa nivavaka de amin'ny alalan'ny vatana. Hoe ny vatana no mivavaka. Ny jiosy de nahafantatra zany hoe vatana mivavaka zany amin'ny alalan'ny fifadikana, amin'ny alalan'ny fomba mandohalika, amin'ny alalan'ny mitehitra, amin'ny alalan'ny manandran-tanana, be de be ny ataon'ny olona amin'ny hoe mivavaka amin'ny alalan'ny vatana. Ao koa ny hoe mivavaka amin'ny alalan'ny saina, fantatra tsara zany. Hoe mivavaka amin'ny alalan'ny saina fotsiny ihany. Fa Jaona de manazava zany fa raha miteny hoe mivavaka amin'ny alalan'ny fanahy dia lay vavaka tsy voatery ho lay fomba lay endrika ivelany. Zay mivavaka amin'andriamanitra dia tsy tokony anao ny fomba no ivavahana, na amin'ny alalan'ny zavatra hita maso natao hoe vavaka. Mivavaka zany de hoe natsoina hoe mivavaka de ilay fihetsiketsehany ivelany, ilay fombafomba, ilay endrika ivelany, efa tsy zany intsony zany zao Jesoa. Pédagogie reny, testamenta taloha de nampianatra antsika ny lanjan'ny fahamasinan'andriamanitra, nentin'andriamanitra nazava tamintsika ny momba azy ny fahamasinana izany rehetra zany. Fa zao Jesoa izay mivavaka tokony tsara ankehitriny fa mivavaka am-panahy izy. Zany hoe andriamanitra no mijery ny ao am-panahin'ny olona, andriamanitra mahita ny fanahin'ny olona, andriamanitra ny mandinika ny olona, ka tsy lay endrika ivelany tsony ny azakazahana. Satria tsy ny vehivavy Samaritany ity de ny hevitra fa manao hoe zany antsoina hoe mivavaka zany de izao, zany antsoina hoe toeram-pivavahana zany de izao.
de hoy Jesosy manao hoe efa tsy zanontsony zao, efa tsy zanontsony tsy Andriamanitra tsy topoina amin'ny toerana, Andriamanitra tsy topoina amin'ny fomba fa Andriamanitra topoina amin'ny finoana. Noho zany de zao ny vavaka am-panahy de zao lay vavaka topoina na tononona ao anatin'ny finoana, tsy hoe satria atao amin'ity toerana ity a de enon'Andriamanitra, na satria manao an'izao fomba zao de enon'Andriamanitra, na satria manaraka zao zavatra zao de enon'Andriamanitra. Tsia ny olona mivavaka amin'ny fanahy de zao satria Andriamanitra dia fanahy dia tsy mieritreritra akory manao hoe ny fomba ohatra zao no ataoko mba enon'Andriamanitra, na ny fiatsy ohatra zao no ataoko mba enon'Andriamanitra, na ny zavatra ohatra zao no ataoko mba enon'Andriamanitra. Ny antsoiny hoe mivavaka am-panahy dia mivavaka mana fifandraisana amin'Andriamanitra ara-panahy izy, tsy milaza mihitsy akory fantatsika zoatra masina, tsy manamaivana an'izay mety ho fihetsika zay fihetsika litorjika na ataotsika eo anatin'ny fiangonana, fa ny everantsika ho mahaleo teny zany, ho misaraka amin'ny fanahy masina sy amin'ny vavaka am-panahy zany de diso. Ilaina ny fihetsika maro samihafa litorjika satria men'Andriamanitra vatana ny olona de ilaina ny fihetsika ara-batana amin'ny fotoana sasatsasany. Fa raha ohatra ka izay no everitsika ho ampy de tsy ampy zany, fa ny vavaka am-panahy zany hoe ilay fifandraisana amin'Andriamanitra, fifandraisana amin'ilay Andriamanitra fanahy, ilay fahatserovatena ho mivavaka amin'ilay tena fahafenom-piainana, zay no zava-dehibe amin'ilay teneniny hoe vavaka am-panahy. Fa ny faharoa de zao izy manao hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy, zany hoe mivavaka amin'ny tena izy. Fa ny faharoa de zao mivavaka amin'ny fahamarinana, mivavaka amin'ny fahamarinana. Lay voambolana ampiasain'ny Jaune eto aletheia, ndika teny hoe amin'ny Jaune de mampiasa voambolana anankiroa rehefa miteny hoe marina na rarina, ndray ataony hoe aletheia, ndray ataony hoe dikaiosune. Ny ataony hoe dikaiosune dike moa zany a fantatry ny josy tsara, fantatry ny testamenta voatsara no antsoina hoe dike, zay nazahoana teny hoe dikaiosune. Ny dike dia ilay fahamarinan'ny mpanompo sampy, fahamarinan'ny sampy, justice na rariny ataon'ny Andriamanitry ny sampy, zay nataony hoe dike. Ary rehefa mitsara n'Andriamanitry ny sampy dia mitsara zay misy karavasy, misy kapoka, zay ny dike. Fakany teny hoe dike de zay mihitsy fahamarinan'ny ireo sampy ka mahatonga any amin'ny fidirana an-tsehitry ilay sampy, ny Andriamanitra tompon'ny olona, ny Andriamanitra tsy izy, ka miafara ny fakany teny hoe dike zany amin'ny hoe fikapohana na karavasy na fantsiny. Fa ny dikaiosune kosa de izao ilay fahamarinana mifamatotra amin'ny finoanan'Andriamanitra. Eto ara de mbola tsy nampiasa dikaiosune Jaune, fa mbola nampiasa ny teny hoe aletheia. Ny dikan'ny teny hoe aletheia de izao lay marina amin'ny fotoana rehetra, marina tsy edikevitra, marina araka ny fomban'Andriamanitra, marina araka ny fomba fijerin'Andriamanitra. Ito zany de izao hoy Jesosy manao hoe raha mivavaka amin'Andriamanitra ianao de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy ary mivavaka amin'ny fahamarinana. Zany hoe lay hevitra teny hoe fahamarinana de milaza zavatra telo zany. Ny fanahintsika teo milaza zavatra roa farafahakeliny. Voalohany de ny hoe Andriamanitra amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, tsy voafetra n'aiza n'aiza, tsy voafetra n'aiza na izy. Fa ny faharoa de zao raha miteny hoe fanahintsika teo mamerina kely sika dia milaza koa manao hoe ilay Andriamanitra zay mahita, lay Andriamanitra tsy mivavaka amin'Andriamanitra fanahy de lay tsy voafetra ny fomba ny teny sy ny tahaka zany. Fa raha miteny hoe fahamarinantsika de zao lay tsy azozongozonina. Eo zany a farafahakeliny de raha miteny hoe mivavaka amin'ny fahamarinana isika de izao matoky isika fa Andriamanitra de marina. Andriamanitra amin'izany hoe fanatonana zany dia milaza zavatra tsotra tsy miolikolika. Zay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fo madio tsy misy olikolika, mifanohitra amin'ny hoe fiatsaram-belatsia. Zany hoe Andriamanitra tsy azo fitahana. Zay rehetra mivavaka amin'Andriamanitra de tokony miala amin'ny fiatsaram-belatsia. Zany hoe rehefa mivavaka amin'ny fahamarinanao de zao manatona an'Andriamanitra amin'ilay toetranao tena izy, tsy ilay toetra amboamboarina,
tsy lay toetra ataontsika hoe endriky velany tahak zay mety ho hita tamin'ny fariseo sy ny mpanorandalàna na hita koa tamin'ny fomba ny samaritana fa amin'ny fotsotra am'lay toetra tena izy. Andriamanitra tsy azo andriamanitra maidinika mahita ny vo sy ny fo ka rehefa mivavaka amin'andriamanitra ianao de ilain'andriamanitra ny anatonanao azy amin'ny fotsotra tsy misy olokolika. Fa ny faharora miteny hoe fahamarinan'andriamanitra de zao zay mivavaka amin'andriamanitra de mivavaka amin'ny fahamarinana de zao koa tsy hoe amin'ny fomba dio sy fotsotra ihany fa izao koa amin'ny teny sy ny fomba mahitsy. Zany hoe lay teny hoe le tea de milaza fahitsiana koa. Andriamanitra zany dia tsy angatahano tsy anaovanao io le tenenin'i Jesoa ao amin'ny Matio anao hoe rehefa mivavaka ianareo de zao aza de atao teny lava be hoe tahaky mivavaky ny jentilisa. Mivavaky ny jentilisa mantsy de zao mahalava azy de be loatra ny zavatra ao anatiny satria ny jentilisa rehefa mivavaka de be de be ny Andriamanitra tononona tononona tsirairay reo Andriamanitra ty samy hafa ny Andriamanitra angatahana ny fahombiazana de hafa Andriamanitra angatahana ny voninahitra hafa ny Andriamanitra angatahana ny arena de hafa ny Andriamanitra angatahana zanaka de hafa be de be le karazan'Andriamanitra ary ny mameno an'le vavaka dia zao filan-javatra maro isan-karazany zao de hoy Jesosy manao hoe ajanony fa tsy zany ny antsoina hoe vavaka. Tsy zany ny antsoina hoe vavaka. Tsy fitanisana ny zavatra ilainao anatrehan'Andriamanitra ny antsoina hoe vavaka. Fa fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fotsotra sy madio. Ny antsoina hoe vavaka de fiezahana ifandray amin'Andriamanitra, ifanakalo, fiainana amin'Andriamanitra. Tsy ny tondra zay manahirana anao voalohany indrindro amin'Andriamanitra ny zava-dehibe marina loatra. Jesosy ny teny hoe makanisa ty amiko ianareo miasa fatra sy mavesatra entana fa izany ho anomeanao fitsarana fa melon'ny tondranao ny manavisatra anao ho aiza moanao tsy ho any amin'ny tompo ve tompo efa nyteny azo tonona ny fotoana rehetra izy fa izao apetrao amin'ny toerana aloha Andriamanitra apetrao amin'ny toerana izy ary rehefa apetrako amin'ny toerana tsara maharay azy izy amin'ny mafitiavana azy izy amin'ny mampitondro zao rehetra zao azy izy enteo amin'izay zay rehetra manavisatra anao ajao aloha Andriamanitra apetrao amin'ny eto amin'ny manavesatra anao rehefa voapetraka ao amin'ny toerana tokony isy azy lay Andriamanitra. Hotsika manao hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra ny faharoa zany de zao mivavaka amin'ny fomba tsy miolikolika mihitsy mandray an'Andriamanitra ho akaiky. Ndraindray tsika malagasy ny kristianina malagasy any de mbola miako ao amin'ny fieverana malagasy ny fieverana nentim-paharazana momba an'Andriamanitra. Fantatritsika rehetra fa malagasy sika de mahafantatra fa nahafantatra an'Andriamanitra zao razantsika. Tsy hoe ny misionera akory ny voalohany mitondra an'Andriamanitra teto amintsika raha izay ny azo ilazana azy satria ny anarana hoe Andriamanitra ra de efa nisy tao amin'ny kolotsaina malagasy tao amin'ny fivavahana malagasy. Ny teny hoe Zanahary, ny teny hoe Andriananahary de efa nisy tao amin'ny fivavahana nentim-paharazana malagasy. Marina loatra fa tsy lay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompo no noheveriny tolo malagasy tsy mbola nahalala an'izany ny tolo malagasy tahaka nyity vehivavy Samaritany ity ny tenenin'i Jesosy manao hoe mivavaka tamin'ny Andriamanitra zay tsy fantany ny malagasy. Tsy fantatry malagasy lay Andriamanitra efa nino izy nino n'Andriamanitra izy nino ny Zanahary izy nino Andriananahary izy fa tsy fantany lay Andriamanitra. Ninony fa io Andriamanitra io de Andriamanitra nahary zao rehetra zao zay raha teo nydika ny teny hoe Zanahary. Zanahary amin'ny teny sanskrit milaza lay mpahary lay Andriamanitra mpahary napisy zao rehetra zao fantatry ny malagasy zany. Fantatry ny malagasy tsara fa io Andriamanitra io no mitantana mitondra de zay ihany. Tsy manambaka marina mitsara mahitsy de atreo ihany zay ihany ny fahafantarany azy fa tsy fantany araka ny tenenin'i Jesosy nareo io vavaka tamin'izay Andriamanitra tsy fantatrareo mivavaka nareo fa tsy fantatrareo lay Andriamanitra tahaka antsika malagasy. Fa izao ndraindray isika de mbola mieritreritra izay ihany. Inona le eritreretintsika ny malagasy de nisy mpanelanelana mandrakariva fantatra malagasy Andriamanitra fa ny malagasy de nihevitra fa ny razana na ny sampy ny razana na ny sampy na ny fanahy ao anatin'ny zavaboary na ny fanahy amin'ny zavatra dia manelanelana azy amin'ilay Andriamanitra zay tsy fanta lavitra be tsy hita maso any an-danitra any
fa ny hitany maso dia ny fahasandrazana ny sampy ino no every no manelanela anazy amin'andriamanitra ary satria ireny manelanela azy amin'andriamanitra reny de zao misy fomba maro isan-karazany ndraindray mbola atsona mbola lamina mbola sy ny tahaka zany dia ndraindraiky io tsika malagasy amin'acte de kristianina azy de mietrehitra n'andriamanitra ho lavitra be hoe tsy ananatsika fahafahana mitsofoka mivantana mifandray mivantana ndraindray satria zay ny fieritreretany malagasy nentim-paharazana hoe andriamanitra zany inge lavitra be tsy takatry ny sainy zany de ndraindray mbola miako ao anatin'ny fotom-pisainany malagasy kristianina koa ny hoe ny andriamanitra de lavitra be tsy takatry ny saina any ananinany tsy hitamaso tsy ry avako malala nydikany teny hoe mivavaka amin'andriamanitra ianao zay fanahy de zao andriamanitra de eo akaikinao andriamanitra de eo aminao tsy lavitra anao mahita anao ary mivavaka amin'ny fahamarinana dia mitsotra ianao miresaka aminy ianao afaka miditra ho aminy ianao izy miditra ho aminao ry avako malala zay mivavaka amin'andriamanitra de tsy maintsy mivavaka amin'ny fahamarinana fa ny fahatelo raha miteny hoe fahamarinana koa de zao tena milaza fitondrateny io milaza moral etika zany hoe zay mivavaka amin'andriamanitra dia lay fahamarinana tsy fahamarinana ra-panahy ihany tsy afaka me tsara velantsiona atren'andriamanitra zany ianao fantany tsy afaka mamoron-javatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra eo ianao fa enao koa de zao zay mivavaka amin'andriamanitra de tsy maintsy olona mandala ny fahamarinana mandala ny fahamarinan'andriamanitra ale fahamarinan'andriamanitra tsy fahamarinana miovaova araky ny fahamarinana zao tontolo zao ny fahamarinana filozofika zay nampianarina atsika de fahamarinana mety miova arakaraky ny fitrangan-javatra hoe rehefa ohatry zao de marina de rehefa ohatry zao de diso rehefa ohatry zao de mety de rehefa arakaraka an'zao arakaraka anyry fahamarinana ihany le tsony ny filozofian'zany ary mety ho zany tokoa ny fahamarinana raha moraly mety ho zany ny fahamarinana amin'ny lafin-javatra maro samihafa fa ny fahamarinana tian'andriamanitra iainantsika de le fahamarinana tokana ao amin'andriamanitra zany hoe amin'andriamanitra de iray ihany ny marina iray ihany ny marina tsy misy marina be dehibe zany satria jesosy ny teny hoe zaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana ray ihany lay fahamarinana de jesosy tiany jesosy takatritsika zany izay toe-po mitady ilay marina tokana ao am' jesosy zay raha metra-panontaniana tamin'ny jesosy pilato manao hoe inona ary ny marina de tsy marina be dehibe le izy fa marina tokana ary jesosy raha miteny izy ny marina fahamarinana de tsy marina be dehibe fa marina tokana izao tontolo zao raha miteny hoe fahamarinana dia be dehibe ny fahamarinana ary ndraindray ara mety ho tratran'zany fahamarinana tsy marina zany tsika tonono ny olona fahamarinana sy marina nefa tsy marina rehefa koa malala nanova ny fomba fivavahana ny fomba fijery an'andriamanitra mihitsy zany eto jesosy raha nyresaka tamin'ity vehivavy samaritana ity izy zavatra roa zany rehefa koa malala retina mampahery anao mivavah fa hitan'andriamanitra sy ren'andriamanitra naizanaiza misy ianao de azonao atsona mandrakariva izy tsy mahazo me tsara velatsia nefa ianao ka miteny manao hoe efa andriamanitra zany efa mahitaka no zany de tsy ho any am-piangonana de tsy fahamarinana indray zay satria fantatr'andriamanitra ny antony mahatonga anao tsy afaka miangona fantatr'andriamanitra ny antony mahatonga anao ho tsy afaka mandeha miombona ao anatin'ny fiangonana de tsy mipetraka le fahamarinana fa noho zany hafatra ao anao mahireza mivavaka dia atsoy amin'ny fotoana rehetra andriamanitra na any am-piangonana io na any amy toeram-piasana io na izanaiza misy ianao zay no mivavaka amy fanahy fa ny faharoa de zao matokiko rehefa mivavaka dia aoka ao anatin'ny fahadiovampo ao anatin'ny fo mahitsy aboray amin'andriamanitra amin'ny fotsotra zay mahay anao anao aza amboamboarina ny mahay anao anao fa fantatr'andriamanitra ianao tsy andriamanitra mihoatra no ahafantaranao ny tenanao no ahafantaran'andriamanitra anao satria izy marina de tonony amin'ny fo mahitsy tonony amin'ny fotsotra zay zavatra tianao angatahana aminy ny zavatra irinao aminy de mba mandehana koa ianao araka ny fahamarinany ivavaka sika tompo misaotranao zahay fa
ianao de mahita anay amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra, naizanaiza misy anay. Ianao koa de Andriamanitra mahita ny fonay, ary Andriamanitra tompona ao anatin'ny fahatsorana, ao anatin'ny fahitsiana, ao anatin'ny fahadiovampo, indrindra ao anatin'ny fahamarinana na ara-pitondrateny io, na amin'ny ara-panahy io, na amin'ny lafin'ny fifandraisana io. Tompo, sotranao zay fa notsoronao ny fomba fifandraisanay aminao. Ianao mihitsy no monina ty anatinay, ianao no manadio anay, notsoronao na foezinao ny lalana ifandraisanay aminao. Ianao de Andriamanitra fanahy, ka afaka mahita anay, mitoetra aminay. Ianao de Andriamanitra marina, ka tompona amin'ny fo madio. Tompo, sotranao zahay fa tianao, de ampahirezo zay Tompo, hanompo anao amin'ny fahamarinana, amin'ny fo madio. Ampahirezo zay hanompo anao amin'ny fofeny fitiavana. Enoy ny vavaka satria Andriamanitra fanahy ianao. Avelao ny elokay satria Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra manamarina anay ianao, de avelao ny elokay amin'izay tsy fahatanterahanay, mamindrafo aminay. Diovy zahay ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.